Zay no makasika nindry fa manoloana ny Yahya mipetraka eo amin'ireo mpiasan'ny tanàna n'Antananarivo dia nisy ny komite manokana atsangana isahana ny famolavolana ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna mifehy ho an'ny satana Antananarivo renivohitra eo ihany koa ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka Itsinjarapa efana ny andinindiny vaovao. Mbola miteraka ady efitra hatramin'izao ny mikasika ny lalàna mifehy ny sata manokana Antananarivo izay miompana amin'ny fizarazarana n'Antananarivo commune efatra na mairie d'arrondissement. Tsy ampy ny fampahafantarana mikasika ity sata mifehy ny commune teraka nambarany ireo mpanara-baovao. Noho ny fahatsapana izay dia fantatra fa misy amin'ireo lehibe ny distrika no efa amin'ny roso amin'ny fampahafantarana mikasika ity sata vaovao ity eny anivon'ny reny boriboritany eny ato Antananarivo ireo. Fantatra tamin'izany ary fa isy ny komite manokana atsangana isahana famolavolana ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna mifehy satana Antananarivo sy ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka Itsinjarapa efana. Ahitana lehibe ny distrika, lefitry ny be ny tanàna sy solitena ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra izany komite manokana izany. Ny fananganana izany komite izany moa dia hanampy ireo mpiasa mbola mametraka ihany mikasika ny fampiarana ity sata manokana ity mba hanome sosikevitra fanatsarana izay mifamaly ny etaetan'izy ireo. Araka ny fanazavana azy teo anivon'ny ministera ny atitany, ny fizarazarana Antananarivo dia ahafahana manavao ny rafitra ifamaly amin'ny filàn'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena, ahafahana mametraka fitantanana manakaiky ny vahoaka ary ahafahana mandrindra ny fanajariana ny tanàna mba hisian'ny fampandrosoana ny renivohitra Madagasikara izany. Ny fisian'ity rafitra mairie d'arrondissement ity moa dia manampy amin'ny fisian'ny fandraisana andraikitry fotsiny sy manakaiky ny vahoaka ary aingana kokoa eo amin'ny fandaminana ny tanàna toy ny fanangonana ny fako sy ny fanambaran-dalana ary ny hafa. Raha toka fandaminana amin'ny ankapobeny ihany kosa no andraikitra petraka ho an'ny commune. No mariny tompony andraikitry ministera ny atitany fa manana ny sata feno mahavondrom-bahoaka Itsinjarapa efana azy na ny mairie d'arrondissement na ny commune ary fifidiana amin'ny alana fifidiana mivantana avokoa no tanterahana na ho an'ny maire ny arrondissement na ho an'ny filakevitry ny arrondissement na ho an'ny be ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra na ho an'ny filakevitry ny commune Antananarivo renivohitra.